valombrapolo aogositra raika amby folo amby roa arivo valombrapolo aogositra efatra amby folo amby roa arivo feno telo taona katroka androany ny nafatesan'ny minisitra Nadine Ramarson sy ireo mpiara-miasa aminy fahatsiarovana azy indrindra dia nisy ny fanompoam-pivavahana izay notanterahana. Fitaovam-pivavahana tetsy amin'ny chapelle Sainte Famille Mahamasina no nentin'ny fianakaviana Ramarson na hatsiarovana amin'ny fahatelo taona nahafatesan'ny Nadine Ramarson nisitry mimponina teo aloha. Ankoatra ny fitaovam-pivavahana dia nitokanana androany ihany koa ny tsangam-bato fahatsiarovana ny Nadine Ramarson izay napetraka eny amin'ny faharetana Rivonimamy Imeritsiatosika. Toerana izay nambaran'Andriamatoa Ramarson fa nipoirantolona nataon-Andriamatoa Nadine Ramarson manoloana ny tsirary momba ny fananantany eto Madagasikara. Raha tsy ahivina dia avy namitahiraka tany Sainte Marie no tradoza ny vedette nitondra ny ekipa Nadine Ramarson teo amin'ny faridranomasina Sonerany Vongo. Maty tsy tradrano nisitry mimponina teo aloha Nadine Ramarson niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy enina menadana. Telo taona teoriny nitrangany loza tao Sonerany Vongo dia mbola mijanona mistera ny raharaha na dia efa misy aza fanadihadiana misokatra amin'ny tanterahan'ny fanjakana. Napetraka teo anivon'ny CST ny farafaran'ny taona 2024 ny voamera parlementaire amin'ny sana manokana amin'ny fanadihadiana ny raharaha Nadine Ramarson. Raha ny fanazavana voaray dia amin'ny herinandro iny no amoampikambana ao anatin'ity voamery ity ny valin'ny fanadihadiana no tanterahana izy ireo.